fa ny mahakasika ny etsika zavakanto kosa raha moa no etsika amaranana ny ity fampahalalam-baovao ity mbola mitohy hatrany moa ny etsika Madagasikara amin'izao fotoana izao raha miresaka jazz izay moa isika akoatra ny mozika dia eo ihany koa ny feo izay ilaina miavaka rehefa miresaka hoe jazz izay ao anatin'ny tontolon'ny fihirana izay indrindra raha moa isany manana ny mampiavaka azy i ramatoa Isabella Rabaron ho fantaritsika misimisy kokoa ny talentany sy ny traikefany atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy misaraka mozika velively ny fihirana raha ny eo amin'ny gadona jazz na dia azo lazaina aza fa afaka mandeha irery ny mozika. Tsy misy mpihira ho an'ity gadona ity. Mila manana feo manokana izay somary mifanaraka mozika jazz nefa ny mpihira jazz. Toy ny mpihira rehetra nefa dia mila talenta manokana ihany koa ny mpihira ny jazz. Isan'ny zarany traikefany tamin'ireo tanora ao anatin'ny tontolon'ny fihirana araka izany ramatoa Isabella Rabaron izay malagasy manana ny feo mifanaraka amin'ny gadona jazz. Ny empreinte zany izay mihitsy mantsy zany zavatra ohatrany hoe anisan'ny important amiko mihitsy zany hoe le fandalovako engany mba afaka nampita zavatra amin'ny musicianina sy ny mpitendry muzika sy ny mpihira zany na ny tanora tsy mpihira na ny antitra tsy mpihira hoe le muzika zany zavatra mifampizaraina foana ary le fanatotosana anazy eny ambony sehatra zany iny tsy maintsy atao ohatrany hoe ahoana moa zany défi contre soi-même foana zany. Teraka teto Madagasikara ary lehibe teto an-toerana raha Isabella Rabaron saingy nisy fotoana ny tenany no niala teto Madagasikara ka nonina tany Frantsa ary efa ho 30 taona mahery izy no tsy teto an-toerana. Tsy nanadino ny firenena nefa izy ary izao mandray anjara amin'ny etsika Madagasikara izao indray ary koa mizara ny fahaizana izay azony tany ivelany ho an'ireo tanora eto Madagasikara. Manana talenta maro ny tena ny tanora malagasy raha ny eo amin'ny fihirana ka ny manamafy izany ny tokony ho atao laharam-pahamehana. Dia tao anatin'izay tontolo ny mozika jazz izay tokoa moa no amaranantsika ny fampahalalam-baovao misaotra sy mankasitraka anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka an'ity fotoana ity hatramin'ny farany metraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray mandra-piona tompoko.